na dia ho tambazany olona volamena sy volafotsy zao ianao hoe mela tao dia omena vola be nareo, mela taonao dia omena volamena, mela taonao dia omena arena be, omena asa, omena izao, omena fond. Misy an'izany akeo raha miala tato amintsika ony dia omena fond anaovana varotra, omena vola be sisisisa. Dia hoy izy Balamo hoe na omenao volafotsy volamena ray tapitrisa aza zay lazain'i Jehovah ihany no ataoko inona izy no teneniko. Raha fitiny zany dia izao. Inona moa ny toe-tsain'ny Balamo? Toe-tsain'ny Balamo zany dia izao. Rehefa misy tombony be io dia tsy mampaninona anana dia tsy hanaraka ny tenin'i Jehovah ary aho. Fa ty tombotsoa ara-bola ity, ty tombotsoa ara-nofo ity dia fa ampy andavako ny tenin'i Jehovah. Zany nampatonga ny apokalipsy ndraisantsika teo hoe misy eo aminareo manana toe-tsain'ny Balamo. Misy eo aminareo tsy ny rehetrarehetra fa misy eto amintsika zany ozy izy mbola manana toe-tsain'ny Balamo. Noho ny hoe noho ny ty asa ity dia tsy mampanina anana, tsy hivavaka ary fa aleoko aloha miasa satria inona namelomako ny vady aman-janako, satria lasa ianao no mamelona ny vady aman-janako fa tsy zanak'Andriamanitra ntsony ianao zany ka tsy Jehovah ny ahy ianao. Misy amintsika izy manana zany toe-tsaina zany. Satria hitako tombotsoa ka tsy mampaninina na dia tsy araky ny soratra masina ary tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra ataoko io aloha. Fa rehefa avy eo ave tsy hiverina amin'Andriamanitra ihany. Misy manana zany toe-tsain'ny Balamo izany eo amintsika. Ka dia efa irana hanosona dia andeha alohan'ny taniny Jehovah. Fa ny hafarany rehefa tonga tsaina ihany nefany ireo olona manana toe-tsain'ny Balamo ireo dia niverina ny fona tamin'Andriamanitra ihany izy. Misy amintsika manana toe-tsaina hoe efa fantatra rehefa tsy mety io dia mbola misisika ihany. Misisika ihany hoe ataoko ihany io na tsy mety ary, alaiko vady ihany io na tsy mety io, andeha ihany na tsy mety io, inona koa tsy hoany na dia efa atsona ary tsy hoany fa tsy mety amiko zany fa tiany mety. Zany hoe zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapontsika daholo zany mety hitranga dia misisika tsika anao zay mifanaraka ny sitrapontsika. Misy manana an'izany. Efa misy anjely misakana zao hoe nolona dia mbola misisika ihany. Na misy anjely areo dia tsy rarahako zany fa ataoko io. Na iza faly na iza tsy faly, na mety io na tsy mety za fa direction ke fa aona moa tongotra ino moa lazana azy lona zao, tongotra mbiantakana. Tsy mipodikoty efa na inona na higadrako ary na afaty ary tsy rarahako fa dia efa tongotra mbiantakana ny efa sakana ny anjely foana zany. Nefa rany nampahiratin'Andriamanitra ny maso zay vao tonga saina. Engane ka atsika zay mbola manana toe-tsain'ny Balamo mba hampahiratin'Andriamanitra koa ny masotsika dia mba hitan'io anjely io ka dia mba hifona atsika eo anatrehan'Andriamanitra satria mpamindra fo Andriamanitra. Zay ny toe-tsain'ny Balamo. Lavala dia lavala izy fa tsara ho fantatra ihany hoe rehefa na dia mivavaka manompon'Andriamanitra araka ny fahamarinana azy rehefa misy tombotsoa ara-nofoko ao dia mety avelako ihany io fahamarinana io nefa ianao efa ao anatin'ny seza fiandrianan'ny Satana efa miorona tsara. Ao anareny ny Nikolaita, fampianaran'ny Nikolaita. Ny Nikolaita indreny azy dia izao mampifangaro ny marina sy ny diso, ny tsara sy ny ratsy, zao tontolo zao sy ny zava-panahy ampifangarona daholo. Fa zao mivavah ihany ianao efa anatin'ny seza fiandrianan'ny Satana hono misy nivoaka an'Andriamanitra fa mbola mitazona mafy ny anarany. Fa sainginy zao mbola misy mitana ny fampianaran'ny Nikolaita. Ohatra fomba fitafin'ny Nikolaita, tsy maninona io na inona fomba fitafinao fa rehefa mivavaka anao dia efa un point c'est tout. Zany ny Nikolaita zany efa malala ny Jesosy mandeha atsasaky ny herinandro ianao fa zava-dehibe zany kinona tsony na inona fitafinao. Tsy maninona efa malala ny Jesosy ianao fa mitazona ny anarany mafy ianao. Na inona dia ataonao na inona dia ataonao na hamonjy balina rino na hamonjy balina ty dia fona fotsiny ianao rehefa avy eo rehefa mahiratra amin'ny masonao miaiky ny elona. Dia zay nefa farana amintsika koa na atao am-piangonana satria zay ny Nikolaita efa ao anatin'ny seza fiandrianan'ny Satana ny olona nefa mbola miorona tsara amin'Andriamanitra tsy mety miala. Ampidirany fomba n'izao tontolo zao koa io fiandrasako tamintsika hoe na ny fomba fandizana atao tamin'ny fiangonana ny tanora manao an'le dia tsy mitovy ny fandinimponina ny Jerosalema sy any Babilôna. Zavatra tsy mitovy zany. Zany tsy vava anao fandihy tsapika anao fandihy rock and roll
ina koa moa le malaza be ty fa teneniko hoe goelaka moa izy iny fa ndy goelaka ina goeta ay tsy goelaka fa goeta kilalaka tandremo fa zany ne Nikolaita zany ampidirina tsikelikely anatin'le fiangonana le fomba n'izao tontolo zao de lasa tsy voafehitsony le izy ny farany fa de lasa tonga de rock and roll be mihitsy tsy mety tsy maintsy mitandrina atsika na ny fihetsika sy ny fomba fanao satria izay ny Nikolaita de izay nampatonga an Jesosy ilaza tamin'ny fiangonana Pergamosy tana mafy finoky ianao na de tamin'ny andro martiorako aza ka miazona ny anarako Antipasy martiorako kanefa manateny kely aminao satria mbola mitana fampianaran'ny Balamo zay manangy ny olona inanenana terina tamin'ny sampy satria tamin'ny andron'ny Balamo ary omby vonoina reo sy le ondry reo de sampy reo nefany nisy zanak'Andriamanitra tao niara-ny hinana tamin'io satria ko Jehova efa naniraka ihany dana ary mandehana ihany de tsy maintsy manao fanalitra rehefa antany an'i Jehova nefa zavatra efa nilaviny de efa lasa mivadika sampy io de mbola mihinana ny herana tenina sampy ohatran'izany zao ren'le fianakaviana manao fomban-drazana sisa de vonoina ny omby de alaina ny raha de atao amin'ny fomba sampy rehetrarehetra de hohanina ny hena rehefa avy eo na omby ary na vao mihinana hena n'iny hena ino de mihinana henana terina tamin'ny sampy ianao misotra an'ireny toaka sy divay sy hanina alefa amin'ireny de reny le zavatra sakafo hohanina amin'ny sampy zany nefa ianao fa anatin'ny valan'Andriamanitra fa anatin'ny fahamarinana eo anefa ny seza fiandrianan'ny Satana efa miorina tsara fa nampidirina tsikelikely ny Nikolaita sy ny Balama izany nefa na izany aza de inona zavatra andraisan'Andriamanitra amin'io tantaran'ny Pergamosy eo ntsika fiangonana andininy Apokalipsy toko faharoa tsika vadika eo amin'ny Apokalipsy toko faharoa vakikitra mandeha ndininy efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo kanefa mananteny kely aminao fa misy eo aminao zay mitana ny fampianaran'ny Balama ilay manome fo amin'ny Balaka nisy fahatafotoana teo ny lony zanak'Israely ihinana hena terina tamin'ny sampy sy jangajanga ary toy izany koa misy eo aminao zay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny an'ireny koa dia mibeba fa raha tsy zany dia ho avy aminao faingana aho kamely ireo amin'ny sabatry ny vavako noho izany ozy izy dia mibeba fa raha tsy zany dia ho avy aminao faingana aho kamely ireo amin'ny sabatry ny vavako le anjely nanakana n'ilay apondra na le boriky mitazona sabatra fa mbola nisisika ihany i Balama hitany koa le anjely nitazona ny sabatra zay izy vao tonga saina dia nabebaka azy ina moa ny sabatra ny teny n'Andriamanitra izy amin'izao fotoana zao tsika koa zany amin'izao fotoana zao mbola nitazona ny fampianaran'ny Balama misisika ihany hoe antaoranga ohatra ataontsika misisika ihany antaoranga atao dia kilalaka ihany ty fandizana atao amin'ny tanàna ty na atao dia goela ino misy ty goeta tsy mety tadidiko mihitsy le goeta rasy ny tadidiko azy hoe moto vespa angamba ny fitadidinan'le ty zany fa tsy goelaka zany le izy fa goeta 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 de misy anjely efa manakana efa mitazona sabatra ao ina moa le sabatra le tenin'Andriamanitra foana zany no miteny fomba fitafy fomba fiainana toetra sisisa 70 taona nany de nietena atsika de io ny anjely mitazona sabatra ary eto izy de milaza hoe mibeba fa raha zany de amelanao amin'inona ozy izy amin'ny sabatra dikan'izany fibebana zany dia miverina miala amin'izany efa nandanana izany fa ny sabatra efa eo zay ny mahatonga hoe sabatry Jehova anisany sabatra dia izy mitondra ny sabatra Jehova io koa raha atao amin'ny Baiboly zao izy mitondra anazy ato ny anjely zao mitondra n'le sabatra Jehova fitsika zao mitondra ny sabatra Jehova tenin'Andriamanitra izy mitondra azy zany zao pastera Mayola rehefa n'olona jaony eto izy indray mitondra ny sabatra rehefa Jesaparany eto izy indray mitondra ny sabatra na i pastera zay mitondra ny sabatra na missionnaire mitondra ny sabatra Jehova dia reny le andaloran'ny olona feta tsy madity amintsika hoe sabatra Jehova zany manindrandrindra inona ozy izy olona fa ngany ny olona nindrendrainao amin'ny sabatra fa tsy ny tompon'ny sabatra fa ny olona mpitondra inona sabatra Jehova entin'iza ny anjely
azondao sabary Jehovah sy ny anjely zany raha zay sy mba metimety ihany fa raha sabary Jehovah sy l'olona zao sabary Jehovah sy l'olona zao zay tsisy mamaly ny olona kam tsisy mamaly ny olona koa dia mibeba fa ratsy zany dia ho avy aminao faingana ka amely ireo amin'ny sabatry ny vavako vita ny 70 andro nandinian-tena samy nandre sabatra daholo tsika samy nahen'ilay sabatra daholo dia isy fiovana be ty fiangonantsika ty fa tsy naringany Jehovah i Balama ary ny fiangonana Pergamos koa tsy naringany Jehovah fa nomeny toromarika dia hoana nilazany azy amarana anazy 17 zay manatsofinao izy eno zay lazainy fanahy amin'inona ozy izy amin'ny fiangonana izay maharesy dia omeko manamiafina sady omeko vato fotsy ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatry olona afa-tsy izay mandray azy ihany zay maharesy amin'ny toka sigara-paraky rongony lainga halatra von'olona fitsangatsangana fanimpotsampy ny avinavina ny fiafinafonana zany ny zavatra resentsika daholo dia omena inona ozy izy manamiafina omeko vato fotsy ary amin'izany vato zany dia isy anaram-baovao ka ho an'ilay olona mpandresy zany dia izay ny baikon'i Jesosy amin'ny olona mpandresy Lioka 7 Lioka 7 ho an'ny olona mpandresy rehetra ny bebaka niala tamin'ny fampianaran'ny Balama sy Nikolaita dia hoy izy hoe nanirany Jesosy ny 70 ialoha azy naniraka 70 azy eloha azy ary ny afaka zany ny tompony nanendry olona hafa koa dia 70 ka naniraka azy tsiroroa eloha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra zay efa aleny ary hoy izy tamin'ny be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy koa amin'izany mangatamy tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa amory ny vokatra be ny vokatra fa ny mpiasa no inona ozy izy vitsy raha mpitso amin'ny lahady raha mpitso lahady zany raha ohatra tsika ka lahady mihaino zao toroteny zao dia androany alahady raha larobitsika na zoma mihaino an'izao dia tamin'ny lahady misy conférence dia ho an'ny olona zay mibebaka izay niala tamin'ny toe-tsain'ny Nikolaita sy Balama dia irahany be ny vokatra fa ny mpiasa no manino izy izy misy vokatra be tabe any andehanana angono ny vokatra mba iza ny olona mba hoentinao zany isaky ny misy conférence tonga indray izy ty mba manana vokatra ray venao mba hoentinao amin'izany asa mety ho vadinao mety ho zanakao mety ho ray aman-dreninao mety namanao mpiara-monina aminao mpiara-miasa aminao mpiara-mivavaka aminao teo aloha dia adidinao hoe mba hanangona ny vokatra fa ny vokatra betsaka fa ny mpiasa no maninona vitsy dia anao inona daholo tsika reto nge mpiasa daholo ka maninona tsy mandeha manangona ny vokatra dia mandehana ozy izy 17 ino za maniraka anareo tahaka ny zanak'ory ampovoaninona ambody aza mitona kitapom-bolana kitapom-batsina kapa ary aza miaraba olona kory eny an-dalana ary zay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana hoe amin'ity trano ity ary misy zanaky ny fiadananao dia toetra ao aminy ny fiadanana tonononareo raha tsy zany dia overina aminareo izy mandehana zaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody dia aza matahotra ny zay ambody mierinerina sy mivovo rehetrarehetra fa efa ilay tompon'ny fahefana ny naniraka atsika dia raha miditra tokantrano tonga izay ny teneny voalohany vao miditra tokantranony olona vao miaraba ray aman-dreny ny fiadanana eo amin'ity tokantrano ity zay fotsiny tonony dia vitany ianao zany 17 ary ny 70 nyverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo na dia ny demoniaza dia manaiky anay noho ny anaranao fa hoy Jesosy taminy za no hitany satana latsaka avy tany an-tanitra tahaka ny varatra ino efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy mainka sy andresy ny hery rehetra anana ny fahavalo ianareo ka tsisy hampaninina anareo akoriny kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo halleloja me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka dia mandehana atsika mandehana mitaona olona rehefa misy conférence dia ataovy zay azahoanao na namanao io na fianakaviana ndao hoe mba hiatrika na indray mpandeha sao dia mba izao
na eny fotsiny ary tsy maninona fa mba hitanao hoe ahoana zany baiboly zavaina amin'ny lafy matematika zany dia eto e nao mba eny fotsiny fianao tsy voatery anaraka azy eo nganao dala fitahan'ny olona olona samy mahay manisa sy mahay mampianatra zao dia niverina tamin'ny fifaliana hono izy 70 lahy dia nanao tompo ana dia nidemony aza dia manaraka anay ozy izy dia 9 efa nomeko fahifananitsaka menarana sy mainka sy andresy ny hery rehetra amin'ny fahavalo ianareo ka tsy hampaninana anareo izany efa nomena inona tsika ozy izy fahefana hanitsaka menarana sy mainka andresy ny hery rehetra hanana ny fahavalo ianareo ka tsy hampaninana anareo izany zany zany mampatonga andreny devoly Lucifera Belzeboba androany lolona José izy teto hatrany zavazimba zazavavindrano sy ny karaza sisisy ny zaza mbola nipoitra tao amin'ny foibe tao tamin'iny herinandro lasa iny izy ny lehibe ny zazavavindrano eran-tany izy ny lehibe ny zazavavy eran-tany ary izy tsy eto Madagasikara no mipetraka fa any Amerika izy mipetraka dia inona nataonareo amin'ity vehivavy ity dia hoe zay zay vehivavy tsara tarehy rehetrarehetra dia ataonay zay azahoana azy dia zay mainao an'izany zao ny ratsy tarehy dia efa courage ery ny ratsy tarehy so ihany afa tsy tsara tarehy zany ianareo mizesizesy miseho manjamanja reo inona ny anganinareo koa nareo amin'ny farany fa ny zazavavin-drano efa maninona efa hiditra any ianareo mizesizesy tsaratsara tarehy io zany hono misy eo zany dia ampahatra azy sy ampahory anazy anazy fa rehefa tonga ny lotsika eo zany dia malemy ary tena hitsakitsahana mihitsy miondrika mandoalika mekohaka mihitsy mevoninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka satria efa nomena antsika ilay inona ozy izy fa efana hanitsaka nomena rana sy ny maingo dikan'izay ny tsisy atahorantsika dia itsika zany raha vao fanehitra amin'ireny fanahy reny ka manaiky reny atsonao tonga asainao miteny dia miteny asainao mandoalika dia mandoalika roasinao dia miala dikan'izay aza mifaly satria manaiky anao ilay fanahy reo fa nidikan'izay mifalia fa efa ny anaranao voasoratra any an-danitra halleloia voasoratra izy ny anaranao any an-danitra dia mba manandrama zany tsika izay mbola tsy nanao délivrance lolona satria misy lolona tsy mba manao délivrance fa dia mamporisika fotsiny ohatran'ilay manosika tobila reny dia alefa op dia izy zany tsy manosika mihitsy nankely fotsiny hoe op fotsiny no ataony ny tanora zazalahy zazavavy koa fa misy namanao any miatsika devoly sinisisy dia mba ndra mitesy teo dia mba roasy fa raha vao manaiky ianao iny dia dikan'izay efa voasoratra izy ny anarako ny dikan'izay fa raha tsy voasoratra any an-danitra ny anaranao tsisy devoly mietsika izany eo raha tesitenao tsisy devoly manaiky ianao zany eo na ny ray azy ihinany mba hikitikitiany ty ako ny anarany ty ary tsy any an-danitra rehefa any an-danitra ny anaranao dia maninoniny tsy maintsy mietsika iny tsy maintsy manaiky iny ataonao mipetraka iny dia mipetraka ataonao mangina iny dia mangina ataonao mandoalika iny dia mandoalika ataonao mekoky iny dia mekoky ataonao ale andana mandeha ale dia ory osta fa za brikla mandadie lasy iny atsonao iny dia maninona koa dia verina koa fina mbola verena anao ina mbola natsonao ndraiky za tao ay mbola natsoko anao tao ay atsenao ny natsoko fa ny hafa mandana mandeha anao ay aloha ry any dia zany raha tsy zany natsonao ozy izy satria efa voasoratra izy ny anarantsika ozy izy tsy hoe korone ny devoly manaiky anao dia zay ny ifaliana fa ny antony ifaliana matoa izy manaiky dia fa izy ny anarantsika zany dia za tena lazaiko amintsika za tsy mirairay an'izany hoe herin'ny fahefako zany ny fahefantsika fiangonana fa Andriamanitra no irairyana amin'izany fa reo fanahy rehetrarehetra reo dia milaza fatany daholo zay fanahy rehetrarehetra na zay fiangonana rehetra ary fatany ny heriny ary fatany koa ny herintsika ary ny tena tahoran'ny zareo dia ity firenen'ny Israely natao batisa amin'ny Kristy maty atsasaky ny herinandro ity zany na iza ifanditra na iza ino na iza tsy ino tontolon'ny fanahy zany tsika miaina mahitan'izany tsika natahoran'ireo indrindra ary fatany tsara koa ny fitondran'Andriamanitra tsika ka na dia misy nantsona nozona tsika ihany dia mavita sa tsy mavita tsy mavita manozona fa lasa fitahiana indray no mivoaka mivavany dia mevoninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka dia mandehana ary ozy izy aona izy amin'ny tilika toko 70 maranantsika azy alohan'ny anaovana ny famitinana andininy 1:20
ary tamin'izany ory izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy ka nanao hoe mideranao aho raiko tompon'ny lanitra sy ny tany fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manatsaina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika eny raiko izany no sitrakao nafeninao tamin'ny endry sy ny manatsaina izany mampatonga ny olona itabataba foana hoe be da be ny olona manapaizana sy manapahalalana n'ity tany ity fa vao mainka mahantra ny firenena satria nafenina tamin'ny manapaizana sy ny manapahalalana izany fa nomena ny zaza madinika nafenina tamin'ny hafa zany raha zany zavatra zany nomena tamin'ny hafa na ny fiangonana hafa dia nasainy nanao fotsomanga koa ny fiangonana hafa rehetra dia nasainy nanao 70 andro koa ny fiangonana rehetrarehetra raha namena azy zany dia nomena azy koa toy ny perikôpa tony fa tsy nomena ny zareo zany satria nafenina izany sy tsy maintsy isika no nomena an'izany dia nataon'i Jesosy nideran'izy izy deranao ary raiko kosa izy fa nafeninao tamin'ny manam-pahendrena sy ny manam-pahalalana zany fa nomenao ny zaza madinika dia be voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka halleloia fitenitsika ary ny lesona inona moa ny vaky tenintsika tato amin'ny testamenta taloha Deutéronomie toko fa 30 nao fitenitsika amin'ny Deutéronomie toko fa 30 ny lesonatsika manomboka ny 9:1 zany ny afatra ampitaina amintsika mazava be ny afatra ato Deutéronomie toko fa 30 9:1 sy ny manaraka fa izao lalàna izao izay andediko anao anio dia tsary patarina aminao ary tsy lavitra ny avatry ny Balama sy Nikolaita teo tsary patarina aminao tsy lavitra zany tsy any an-danitra izany ka anaovana hoe iza no hiakatra any an-danitra haka-azy ho atsika mba ho enoantsika ka raha atsika atsy any an-dafin'ny ranomasina izany ka anao hoe iza no haka any an-dafin'ny ranomasina haka-azy ho atsika ka ho enoantsika ka raha atsika fa eo akaikinao eto kianja maitso ny lasora eo akaikinao ato atokantranotsika ato mihaino amin'izao ora alina izao na maraina na atoandro ato ampiangonatsika ato eo akaikinao ato anaty fiarakodia ato mihaino zany toroteny zany ny teny dia eo ambavanao sy eo amponao mba arahinao indro efa nataoko teo ny lonao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza tamin'ny nandidiko anao androany ho tian'i Jehovahandriamanitra ao ka andeha amin'ny lalany ary hitandrina ny didiny sy ny lalàny ary ny fitsipiny mba ho velona anao ka hiamaro ary mba hita iny Jehovahandriamanitra ao anao any amin'ny tany zay efa hidiranao ho lovanao hita iny Jehovahandriamanitra ao any amin'ny tany zay efa hidiranao ho lovanao indro 9:10 indro efa nataoko ny lonao androany ianao zay menao ato tokantrano ato ianao zay menao ato ampiangonana ianao zay menao aty amin'ny toeram-piasana mpivarotana aty ambony fiarakodia nataoko ny lonao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza mba hisafidiananao hidiranao any amin'ny tany zay efa lovananao 7 fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy mihaino ianao fa voatona ekoaka eno atrenin'Andriamanika hafa takandry Balama sy ny Nikolaita sy anompo azy dia lazaiko aminareo anio amin'izao enona azy ao fa tsy raha pitso fa ho ringana tokoa ianareo ary tsy ho maro andro eo amin'ny tany zay efa nihidiranao ho lovana rehefa tafita ny Jordana ianareo dia mameraka fanontaniana amintsika efa tafita ny Jordana ve ny zanak'Israely tamin'ny andro ny sa mbola tsy tafita raha amintsika miresaka amin'izao efa tafita ary tsika fiangonana efa nita ny Jordana sa mbola tsy nita efa nita tsika fa zany hoa tsy nomena ny fiangonana hafa zany na fiainana tamin'ny hafa izany tsisy zany mita ny ranomasina mena raha aveo mita ny Jordana hoe natao batisa tamin'ny ranomasina mena dia natao batisa koa nita ny olony Jordana verina indroa tsy nisy an'izany fa izao raha mivily kosa itsika ka miala amin'izany afatra nomena atsika izany ka tsy mandeha amin'izany lalana izany mandeha manompo Andriamanika hafa sy anompo azy mbola hanao ny fomba ny Nikolaita sy ny Balama ihany ao ampiangonana dia lazaiko aminareo izy fa na dia tafita amin'ny Jordana ary ianareo dia mbola ninona ho ringana dia zary manontany atsika samy mandinika ny zava-misy na ny tenanao na ny zavatra hitany masonao
rehefa nitany Jordan tsika dia nisy olona nitany Jordan ringina koa teny an-dalana sa mbola tsy ringina hatramin'izao fiainam-panahana nisy ringina sa tsy nisy efa nitany Jordan izy efa nisalasala izy hitany Jordan iroso sa tsy iroso fa niditra ihany izy ifisalasalana iny io le lazain'ny baiboly hoe nivily izy nitany Jordan fa mbola nivily lalana indray dia ho ringana eny an-dalana ianareo dia itsika zany na dia nomenany zany afatra zany na dia efa nitany Jordan ary tsika izany ka tsy mitandrina zany dia mbola ho ringana ihany eny an-dalana fa tsisy resaka tsisy resaka atandre moa izy raha sao mivily ianareo fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy mieno ianao fa voataona eno tsara raha mivily kosa ny fonao ka tsy mieno ianao fa voataona ekoka ianao ohatran'izay andriamanika hafa sy hanompo azy ataoko mazavazava tsara le izy voataona hiala amin'ilay Jesosy maty atsasaky ninona indray zany herinandro efa tsy izy indray io fa ity indray dia voataona hiala tamin'ny lalan'ny tsonanao fa ozy izy ny sasany hoe fa tsy izy tsony fa ity indray no izy ka ny baiboly ange nilaza fa itsika reto ange raha natao batisa dia fanahy inona nanaovana batisa atsika fanahy firy fanahy iray ihany nanaovana batisa atsika dia ahoana rehefa niala anao dia tsy fanahy tsy izy tsony fanato nefa le fanahy tato niraisinao dia niala anao dia ny anao indray nisy fa nitavelato tsy izy nefa samy fanahy firy niraisina tato ray ihany fa nga tato nisy hoe ty fanahy ray ity dia ho anao rehefa ato fa rehefa miala tato anao dia fa ile izy ihany noentinao any fa le tsy izy nitavelao fanahy iray ihany ka dia milaza itandre moa izy sao mivily nareo ka manompo Andriamanitra iny ozy izy Andriamanitra hafa fa na dia tafitany orony Jordan ary nareo dia mbola atao inona ozy izy mbola ho ringianiko ianareo ozy izy 19 Deutéronomie 30:19 miantso ny lanitra sy ny tany anio vavolombelona aminareo fa efa nataoko tao ny lohanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao tianio ho tiany Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hiainy ny fiainany sy hifikitra aminy fa izany ny fiainanao sy famaroany andronao mba ho nenanao ao amin'ny tany izay nianianany Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao homena anao eno tsara amarana antsika azy tena miantso vavolombelona mihitsy Jehovah miantso ny lanitra sy ny tany aho io vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo ny lohanao ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahiana sy ny fanozonana andro any itsika voaka an'Andriamanitra etra ty tsy miresaka ny olona efa niala itsony ty tsy miresaka ny fiangonana hafa ity tsy niresaka izay efa niverin-dalana ty tsy niresaka izay efa nivadika fiangonana hafa sy nino Jesosy hafa sy naka finoana hafa any tsy miresaka an'izany tsika fa izany tsony ty fa isika androany miantso ny lanitra sy ny tany vavolombelona anio ny lanitra eto ny lotsika io manga izy io mipoaka tsara ny taninandro ny tany hipetrahantsika io vavolombelona fa nateo tao ny lotsika ny fiainana sy ny fahafatesana fitahiana sy ny fanozonana koa dia mifidiana ny fiainana hoy Jehovah mba ho velona ianao sy ny taranakao amen na me voninahitra mafy ny mpanjaka ny mpanjaka dia efa nilaza tamintsika za koa zany androany dia tsisy fampijerijery sy fampandinidinika ny hafa itsony ity fa mbola nataonao ihany nataonao dia ataovy ny fitafinao ihany tafianao dia tafio ny hoaninao ihany ny hoaninao dia hoano ny toetranao ihany ny toetranao dia ataovy ny toetranao hiavinavina sy anjonanjona ihany dia ataovy isoloky olona ihany dia ataovy angalatra ny olona ihany dia ataovy hijangajanga ihany dia ataovy amon'olona ihany dia ataovy anompy sampy ihany dia ataovy anao zay adalàna rehetrarehetra zao ihany dia ataovy zay ataonao rehetra ihany dia ataovy fa efa nomena safidy itsika za dia efa niteny miantso ny lanitra sy ny tany ho an'io ty teny soratra masina ity ho vavolombelona aminareo efa nataoko tao ny lohanareo ny fiainana sy ny fahafatesana fitahiana sy ny fanozonana raha nanao an'izany toetra ny Balama sy Balaka zany isika na ny fiangonana dia mibeba fa i Balama koa rehefa nibebaka dia namindra fota amin'Andriamanitra koa dia eo ny lotsika zany zay dia inona zany 20 dia notian'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hiain'ny feony sy fikitra aminy fa izany ny fiainanao sy famaroan'ny andronao mba honenanao amin'ny tany izay niananan'i Jehovah
tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, raha zanao omena anao. Ry fiangonana malala, tapitra ny 70 andro fandenia tena, tonga amintsika ny antso, ary Jehovah koa dia mbola ny antso ny lanitra sy ny tany no vavolombelona, fa nomena 70 andro tsika nydiny tena, dia samy nandinika ny tena tsika teo avy, ka androany dia omena tsika ny safidy hoe mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino, na voataona ianao ekohaka eo amin'ny Andriamanitra hafa, voataona hiala amin'izao lalana izao, dia tadidio fa na dia efa nita ny Jordany ary ianareo dia mbola ho ringaniko ihany hoy Jehovah. Tsangana ary tsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra amin'izany hafatra izany. Jehovah Andriamanitra raha eo, misaotra anao zay amin'izany hafatra nomenao anay izany, fa mbola niverenanao ihany ny hafatry ny bokin'ny Apokalipsia amin'izao fiangonana izao, ka ny tantaran'ny Pergamosy no nakanao hafatra indray, dia ny amin'ny fijoroan'izao fiangonana izao na dia eo amin'ny seza fiandrianan'ny Satana aza, ka dia mitana mafy ny anaranao tokoa sy ny finoana an' Jesosy, ilay maty ny levona nitsangana araky ny soratra masina. Nefa na dia izany aza hoy izy ianao Tompo dia mbola misy eto aminay, izany hoe tsy ny fiangonana rehetra, fa mbola misy amin'izao fiangonana izao mbola mitana ny fampianaran'ny Balama sy ny Nikolaita, ka dia nanoro-hevitra anay ianao Tompo mba hiala amin'izany sy hibebaka, ka hisafidy eo ny lohanay ny fiainana sy ny soa na ny fahafatesana sy ny loza. Fefa nilaza ianao Jehovah manao hoe eo ny lohanay ny lalana izay nandidinao anay dia lalana tsy saropatarina izany ary tsy lavitra, tsy any an-danitra hoy ianao, ka nazo iza niakatra any an-danitra hakazy mba ho enotsika na harahantsika, ary tsy any an-dafin'ny ranomasina hoy ianao, ka anao hoe iza no aka any an-dafin'ny ranomasina hakazy mba enotsika ka harahantsika, fa dia eo akaikinay indrindra izany teninao izany, eo ambavanay, eo amponay mba harahanay. Dia misaotra anao Jehovah Andriamanitra ny amin'ny hafatra izay nomenao anay, satria raha mihazona izany tokoa izay dia ho tahinao zay Jehovah Andriamanitra amin'ny tany izay efa nidiranay ho lovanay. Fa raha mivily kosa izay ho ianao ka tsy miaino, fa voataony ekoko eo anatrenin'Andriamanitra hafa sy hanompo azy, dia efa nambaranao taminay fa ho ringaninao tokoa izay, ary tsy ho maro andro iainana amin'ny tany izay sy ny zafinay sy ny ankohonanay, na dia tafita ny olon'ny Jordana aza. Dia misaotra Andriamanitra ray fa nanome safidy ianao hoe misady anay ianao ny amin'ny hoe misafidiana ny fiainana mba ho velona izay sy ny taranakay, dia no tianao Jehovah Andriamanitray ka hiaino ny feonao sy fikitra aminao, fa izany no fiainana sy fahamaroan'ny andronay araky ny teninao Jehovah Andriamanitray, mba honenanay amin'ny tany izay efa nampanantenanao fa omenao anay. Ko dia anao ary Jehovah nidera sy nihaja sy ny voninahitra mandrakizay, fa izany vavaka izany dia mbola angatana sy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany, ilay nampitsatra ny fanatra latsadrata amin'ny atsasaky ny herinandro, toetra tao pasana 3 andro sy 3 alina, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fa 3 azy eny nidera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluia, amen.